Matka zany ty a. Let's go. Tena ny alaiko voalohany fa tena tiako ty. Premier article azo. Hop, article voalohany dia alohantsika hijerijery kely. Bon, on a couru. Oh là là. Chocolat, Ferrero. Elle est là. You la quelle idée. Tena marina iardia mora faly ny nina omena anazy eo a dia tiany foana fa sarotra hitadiavany zavatra be izy. Ohatra zao hoe reto misy t-shirt tiako hijerevana ray amin'ny reto izy. Ty noir ty tsy haiko zao hoe mety aminazy ve zao ny taille ihany ty. Mety aminazy ty. Ty ny alaitsika manaraka efa rosa avy ny na. Mandendeha zao deuxième article. One vivage. Plaid, couverture polaire et tout ça. Je pense on va plutôt partir en plaid hein, ici couleur à rose. Petit couleur à rose ici hein, fa blanc on l'ex blanche en vrai. Ingany mba hotiny. Bon, deuxième article fait. Ndray aloha andehandeha hitaditady aho sady miresadresaka aminareo. Aloha ty fa ty tsy dia be olona tantarako aminareo a. Efa anniversaire efatra zay nerahako tamin'ny ardia dia tamin'ny anniversaire-ako voalohany erahanay 6 a. Chocolat ny cadeau nomeny anahy. Chocolat nomeny anahy satria tsara be le plaid terenareo. Chocolat nomeny anahy satria izy tena tia chocolat. Dia nefitra izy ety nefa za tena faran'izay tsy tia chocolat. Reto misy parfum. Après niveau parfum, j'aime bien le fofona amin'izao donc tsy solotsika aloha iny. Fa izy tia prendre soin d'elle be, tia mety intéressant des douches huile, des petits packs. Titsiky zao a. Déjà ny aty be zavatra koa ty a. Dia namoa tena dia chocolat no nameny anahy dia za mody faly nefa ny tena tsy tiako. Dia depuis an'izay izy tsy nanao surprise tamiko intsony fa tamin'ity izay 6 a tapa-kevitra hoe ndao mba hiverina hifanao surprise indray satria mba efa mifankafantatra tsara. Et justement tamin'ny anniversaire amin'ny farany teo tamin'ny herinandro a nataoko nanaovako surprise izy. Efa tiatiako zao. Efa moa misy an'ilay parfum reto ohatran'ny very zany. Ty ary ty ny parfum. Drasa aloha andramantsika. Tsara ty. Koa tsara. Ohatran'ity iray ty ny tiako. Ndao ty ny atao. Tsika koa tsy manana fotoana ela be. C'était sucré l'autre cheese fa. On connaît hein, Saint-Valentin, chocolat. Et pour marquer ça, t'as cookies hein, elle aime ça. Ta Fiona ihany zay. Tiany atao échange angamba le cadeau satria efa niona. Bon. Afa matika zany. Professeur be satria zany. Natahoana reto. Miss Ferrero Rocher en... Miss Miam. Ferrero Rocher. Ici. Comment c'est déjà? Moi, il y a un petit qui me présenter un livre, ça va pas t'acheter. Oui, une Eh? Aimé. C'est quoi ça? Ah, parfum. Parfum. Non. Maxi. T-shirt noir. Moi, j'aime bien les noirs. Tinove. Gani mba Takoty. tsara anaty. Ombianao izy na verifier. Nataoko blanc, misy ty fa tsy Tiako rose. be. Satria chambranao blanc dia salasala ataoko blanc sa rose satria rose ny couleur déjà rose en cache-bouche. Fa bon, blanc et hangany mba tianao ve les couleurs? Tiako. Feresaka be. Voninahitra. Zay zany a tampisasaiko zany ty vidéo anay ty a. Ho anareo izay mbola mitady cadeau amin'ny Saint-Valentin dia afaka ty amin'ny Jumbo Escore. Ouais. Mijery satria aty kay feno zavatra be bebe sady hoe saika very. Zany aty saika very.
olona kely mandehandeha io Dia zay. Dia sasana rena niaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany dia mbola hisy vidéo maro be ho avy ao aoriana an'ity. ok tianao ve anao zavatra nividiko anao Tiako be. za tsy nakasarotra mihitsy naka an'ity to dia paka ho tony tiany vehivavy tony paka tony Tiany vehivavy fa ahoana ny ahafantaranao an'izany? tsy haiko fa nakako an'io satria tsy makasarotra to dia 3 ans ok bon ndao ny amikesy Andeha izo dia vita ity vidéo ity tsy filmentsika kosa kamba ny any akesa fa be olona be. be olona aleo Zay. Fa vita. c'est un bisou daholo dia mirary fety ça ma chance joyeux Saint-Valentin